tonga teto toliarany misy ny poste sy ny fifandraisan-davitra nitokana ny bureau resam-paritsy ny poste sy ny fifandraisan-davitra eto toliara izay nasiam-panavaozana sy ny fanehoana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny tolotra epoketra tolotra vaovao natao ho an'ny rehetra izany manam-porofo fa tsy adion'ny fitonjam-panjakana raha ny ato anatin'ny faritra Tsimandrefana fa indrindra ny distriktan'ny toliara voalohany. Ny fizidiana nataoko niaraka amin'ny délégation niaraka tamiko dia natety aty amin'ny faritra Tsimandrefana niaraka tamin'ny autorité locale na nafaratra tany zay tany amin'ny hatrany amin'ny districtny Manja tany Marirano tany Bearona dia androany izahay hitanareo eto fa eto Toliara nanao ny fanokafana ny agence poste malagasy eto Toliara tapitanana ity satria taona vitsivitsy no nanaovana ny fanamboarana dia efa vita soamantsara ny fanamboarana ny fanavozana ny agence poste malagasy Toliara dia izay no atondiantsika eto satria fantatritsika efa ao anatin'ny famandrosoana ny Madagasikara dia ny matofoloan'ny république ny radio dia nametraka ny febroary faraika ambin'ny folo amin'ny fanavozana ny fitantanana ny fitana etany toeram-panjakana karaha izany dia izay no atondiantsika eto miaraka amin'ny poste malagasy nanao rebranding ny poste malagasy nampiseho ihany koa tolotra vaovao eto amin'ny poste malagasy ahitantsika ny fampiasana ny teknôlôjia moderna izay no atondian'ny tena koa sy ny délégation niaraka amin'ny autorité locale eto Toliara. Tao anatin'ny fanavozana ny poste malagasy nisy fotodrafitrasa maromaro napetraka ao anatin'izany ohatra fametrahana smart village fa smart village io zany dia any amin'ny toerana lavitra andrina maro izy ny eto amin'ny faritra Tsimandrefana na tsy nitolonoko fotsiny ohatrany hoe ny tany Marirano ohatra fa misy ny Ahitambolo misy hatrany Paris misy hatrany Tombokoro sy ny sisa sy ny sisa iny ny smart village eto kositsika dia hitanareo eto ngamany ny agence poste malagasy vaovao izany dia ny fampiasana ny tolotra vaovao ny karatra hipoketra na carte bancaire moa izy io izay tolotra vaovao mihitsy amin'ny poste malagasy misy ny teo aloha ny poste monnaie izay fampiasantsika ny tosika fameno ohatra sy ny fampiasana mobilisation misy amin'izao fotoana izao ny carte hipoketra carte bancaire izy io ahafahantsika mampiasa ny service bancaire satria ao anatin'ilay hoe inclusion financière sika zao hitantsika fa izany karatra no ampiasaina amin'ny fandoavana ny vatsim-pianarana ka zany karatra koa ny ampiasaina amin'ny fandoavana ny karamany maître frame ny mpiasam-panjakana ray manontolo misitraka an'izany ihany koa fa ity moa zany amin'ny poste malagasy dia fanokafana ny agence amin'ny endriny vaovao sy fampiasana ny carte hipoketra ka ny olona rehetra ny daholo be dia afaka manjifa n'izay karatra hipoketra daholo. Fankasitrahana sy fisaorana no entinay ato amin'ny faritra Tsimandrefana ny fitondram-panjakana izay tarify filoam-pirenenan'ny Rajoelina satria be dia be ary maro tokoa ny raha vita raha ato amin'ny faritra Tsimandrefana manokana no sy resaka eto zany monsieur le ministre dia mankasitraka koa ny zava-bita ny ministre ny poste sy ny fandraisan-davitra satria raha tsy ho tanisaina ankoatra ny district rehetra atao amin'ny faritra Tsimandrefana dia isan'ny samina nisitraka an'izany asan'ny département ny ministère ny poste zany beroa ohatra dia nahazo ny beroa tapitanana nahazo Marirano Kazoabo nahazo Tandrano Sakarahy nahazo Hotpot Sakaraville nahazo miary Taheza Betioky nahazo Betioky tapitanana nahazo i Tombokory Ampanihy nahazo Hotspot Ampanihy tapitanana nahazo i Tampolo dia izahay hoe tena voasambany misy zao anakory aloha raha ho resahy dia zao raha voasambany misy ary toerana tenenitsika zao dia toerana lavitra andrina daholo ary eto zany dia fisaorana tolotra izany satria moramora ho an'ireo toerana voalaza tetry ambony ao ny fandray amin'izao fotoana zao na ara internet na ara poste malagasy zay efa nahazavantsika hatramin'izay ka dia mankasitraka mankatelina tsy ambanin'izany ny teto Toliara ville zay lasa mivadika moderna tanteraka ny poste malagasy Toliara ny fahitana iny tamin'izay nampiasa zatra minakely tsy ohatry zao amin'izao fotoana zao dia tena ohatrany hoe banque primaire privé regny fahitana azy